Salaminareo, iresaka kely any amin'ny resaka le hoe fécondation sika. Mbola betsaka amin'ny maniry zaza amin'izao fotoan'izao. De mba te hananjanaka tomaty. Hatramin'izay tokoa tsika rehefa niresaka de nampianarina antsika de ny hoe misy hazakazaka ataon'ireo le spermatozoïde marobe ka zay tonga voalohany any amin'ilay ovule, lay atodinaina vavy no manao an'ilay fécondation de iny no mipetraka ho zaza. Hazakazaka zany faninanana fa ankehitriny araky ny fikarohana ara-biolojika sy ny biomolekulaire moa zany, fikarohana faraparany, de tsy ny spermatozoïde tonga voalohany hatrany no mety handresy. Za mba mametra-panontaniana nareo fa inona indray vaovao any. Ny ovule ozy zareo manam-pahaizana de misafidy amin'ny fomba miavaka izay spermatozoïde mahazo miditra ao aminy hanao lay fécondation. Mampatsiahy an'le hoe ka izay tiany amin'ny rana fo ihany no amin'ny rana fo, any bokin'ny Romanina any misy an'izany. Fa ty le fanazavana ara-tsiantifika am'resahany zareo. Ny ovule ozy izy de manana récepteur. Récepteur manokana io ao amin'ilay fon'le sela ovule mihitsy zany, eo ivelany eo zany, de mamantatra le spermatozoïde. Raha tsy mifanaraka aminy zany le spermatozoïde tonga, na de tonga voalohany azy, de tsy ho raisy ny hiditra ao aminy. Misy hery manitona manokana, attraction chimique no lazany zareo azy, miantso an'ilay spermatozoïde. Ilay spermatozoïde voasarika zany satria iny no mahafinaritra azy. Ohatrohatriny ahoana fipetraka zany ozy nareo, na de tonga voalohany aza zany ny spermatozoïde anankiray, de misy sélection raha be mihitsy. Misy an'ilay hoe tsy lanilaniny vavon'le ovule zay tonga aloha de mijery an'izay tsara izy, ary le tsara jereny zany eo no mampiavaka an'ity resaka ity. Misy zany tonga voalohany fa tonga de disqualifié satria tsy ara-dalàna. Mitaky spermatozoïde tsara kalitao zany raha tena dinihany. Le tsara kalitao resahany eto de misy sélection zany ao anatin'io, de hoe manahoana ny endriny, ny bika, ny mihetsika tsara ve zany spermatozoïde zany, mailamailaka ve zany, manahoana matanjaka tsara ve, de iny no voafidy hanao an'ilay fécondation. Zavatra maro no ty resahantsika ity fa tsy honohono de ametraka amin'izay zany tsika hoe ka raha feheziny zany zavatra resahany zany, inona zany no tsokevitra tokony ho fantatritsika tsirairay avy. Tsy izay tonga voalohany ihany zany no mahazo, fa ilay tsara kalitao mifanaraka amin'ilay fepetra napetraky le ovule, misy masotsivanao de iny rehetrarehetra iny mila karakaraina tsara zany. De mba hahatsara an'ilay spermatozoïde de mbola tsy manao le firaisana ara-nofo zany aloha, de fa mila karakaraina tsara mihitsy ry testicule, karakaraina tsara le any amin'ilay fitaovam-pananahana mba hananana spermatozoïde matanjaka sy tsara. Ny hafatra tsotra amin'ity an'io ty, manentana ny lehilahy mba hanatsara ny kalitaon'ilay spermatozoïde alohany anaovana firaisana ara-nofo, alohan'ny rapport sexuel zany resantsika zany, mba hananana taranaka voniny matanjaka de mba ho tena ilamy Madagasikara atsy ho atsy. Zay ny tanjony satria reny zaza reny no oriarian'ity firenentsika ity. Na de misy ara zany nefa katsikajy tahaka zany, tsaroana mandrakariva fa hoe Andriamanitra ihany ny tompony teny farany, ka de apetraka aminy zavatra rehetra. Fa misy andraikitritsika ho ambadika zany, ho antsika lehilahy zany, tsarovy tsara mihitsy zany fa ny fikarohana farany de mampiseho hoe tsy izay mihazakazaka aloha ihany ny spermatozoïde no tonga mihaona amin'ilay ovule, le atodinaina vehivavy. Fa misy concours amin'ny hatsaram-bika, ny fahaizana, misy fijerevana ny tanjaka zany ao, de misy casting koa sady concours no misy casting. De anjarantsika mieritreritra, ndao mba samy hampatanjaka ny spermatozoïde raha mbola te hiteraka ihany. Ho anareo zay mbola mazoto de fa voarainareo ny hafatra. Raha soa de amin'ny manaraka indray.